fampianarana kosa olana teknika no antony tsy nazahoan'ireo mpampianatra frama ny tambokaraman'izy ireo raha ny fanazavana azy avy ao anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena etsakilany nefa nanambara ireo mpampianatra frama fa tsy vahaolana intsony ny fitokonana amin'izao fotoan'izao. Afaka 10 andro no ivoaka ny tambokaraman'ireo mpampianatra frama ho an'ireo volana voalohany janoary sy febroary. Noho ny fampiatonan'ny logiciel SIG-FP izay natokana hikarakarana ny tambokaraman'ny mpampianatra frama eo amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena sy ny foibe ny teherim-bola-panjakana no nahatonga ny fahatarana teo amin'ny fandoavana izany tambokarama izany raha ny tatitra nataony fikambanana ANEFA izay niona tsy tapaka tamin'ny tompon'andraikitra ministera tompon'andraikitra tato ato. Ity fikambanana ity moa izay nanambara fa tsy vahaolana intsony ny fitokonana ao anatin'ity fangatahana ity fa ny fifampijiniana sy fanantonana amin'ny tompon'andraikitra ny tokony atao. Io mantsy zao ny zavatra tsy fantatry n'le mpampianatra. Ty zavatra takina ty subvention. Ninina zany zavatra misy aloha hoe subvention aloha io amin'ny fanjakana zany fa amin'ny mpampianatra moa io zany resinay ho toy ny karama satria be indrindra. Ka amin'izao zany tsy ataonay mihitsy ampotika ny ankizy satria be dia be azy regny mpiasam-panjakana samy fanjakana nanapaka ny karamana maika fa fanampiana dia manjary manimba ankizy raha ohatra hoe hoentina amin'ny zavatra tsy ho izy ny mpampianatra frama. Amin'ny fahaenina ny volana May avy izao kosa farafatarany dia ivoaka ny tambokarama ho an'ireo volana faharoa dia ny marsa sy aprily izany. Nanome toky ihany koa ny ministera tompon'andraikitra fa hamoaka ny tambokaraman'izy ireo ho an'ny roa volana fahatelo dia ny May sy Jona alohan'ny 20 ny volana Jona ho avy izao.